Alléluia. Lotsika tehaka mafo an'ny tompo androany a. Saotra ny tompontsika fa afaka hiatrika fotoana farak'izay mahafinaritra indrindra. Fotoana izay tena tsara indrindra dia izao hoe fotoana ahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra mihaona tahaka an'izao. Sa tsy izany? Satria indray androany a isika ireo jereo ny eo akaikinao hoe isika ireo a no hiaona indray androany any an-danitra any. Amen. Dia noho izany tsika tena fifaliana rehefa mihaona ohatr'izao satria tena Andriamanitra aza milaza hoe nitavan-drahalahy ozy izy mandranitra nitavan-drahalahy. Izany hoe tena rehefa mihaontsika dia misy fifampaherezana eo amin'ny samitsika. Lasa maherintsika satria rehefa mihaona eny amin'ny fiainan'izao tontolo izao tsika na any am-piasana any azy tsisy fampaherezana any raha tsy hoe misy kristianina angambany. Fa fakiviana pression misy mandrisi ny herinandro a na ny eny amina tsy miasika fa eny anivon'ny fiarahamonina eny a zavatra ratsy foana ny enitsika. Fa ny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia nitavan-drahalahy mandranitra nitavan-drahalahy. Amen. Tokony raha mihaona ohatr'izao tsika dia mahery daholo tsika miara-mivoaka eto. Alleluia. Amen. Ka noho izany tsika andao hanomboka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'ny tompo a apetrakantsika eo am-pelantanan'ny tompo ty fotoana ty a dia manasa anareo tsirara avy a hiaraka hitsangana androany satria hideran'ny tompontsika hanome voninahitra azy androany. Mivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay fotoana ngeza be eo anatrehanao Jesosy eo. Ahafahanay a tonga eto anatrehanao indray Jesosy eo. Tena hibanjina nitavanao Andriamanitra eo. Afaka hideranao zahay. Tsy amin'ny fombafomba Andriamanitra eo. Tsy amin'ny fahazarana Andriamanitra eo. Satria zavatra tena tsy tianao indrindra dia ny fomba mpivavahana. Fa tonga eto izay androany a tsy anatritra ny fitafianay fa anatritra ny fonay. Ahafahanay tompo manambara ny hatsaranao. Ahafahanay tompo tena mianaka tanteraka ao anatin'izao a fotoam-bavaka izao satria fotoana fanompoana anao izao fotoana izao. Fotoana ahafahanay manompo anao Jesosy eo. Ahafahanay tena osisy David zay mivazina eo anatrehanao izahay. Ahafahanay mivazina eo anatrehanao. Ahafahanay tena mamboraka ny fonay rehetra aminao. Ahafahanay tena manambara ny hatsaranao. Tena hisy expression ana fiderana ty amponay. Raha iankohaka izahay dia aoka tompo tena hisy fiankofana marina ty anatinay. Halleluja. Halleluja. Aoka ianao nisandra eto androany raha eo. Aoka ianao nisandra eto anivonay tsiraray avy androany. Ho anao rery anendera sy ny laza mandrakizay. Amen. Notsika tehaka mafy amin'ny tompo androany. Alleluia. Alleluia. Tsara ny tompo. Amen. Hideran'ny tompontsika androany a. Ny anahy moa dia izany foana hoe fantatro na alatsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy dia rotoroto foana. Fa zao hoe ny tompony mamery. Amen. Tena hoe nazakazaka isanandro fa tsy mahagaga fa tany fazakazana ety. Fa dia androany misaotra ny tompo mbola tonga eto hidera azy a dia hidera azy amin'ny fifaliantsika. Amen. Alleluia. Andao ataontsika le Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ay. Mbola inonareo ve zany hoe mahery ny Andriamanitra sika. Alleluia. Amen. Vai falar a tua
le favaly tsara hoe Jesosy ny tompony lanitra. Alleluia. Aekoko fananahy. Amen. Tsy misy tahaka an Jesosy. Ary androany solontsika hira fifaliana ny alahelo sy ny ankiviana. Tsy haiko nareo aloha hoe efa zao mihitsy ny tarainareo hoe somary malomarika montimontina fa androany andao tsy gideran'ny tompo na inona andalovana omey voninahitra ny tompo androany. Aoka anao irehare mihitsy hoe tsisy afa-tsy Jesosy, tsisy mahavita amin'ny fiainako afa-tsy Jesosy, tsisy afaka mamonjy afa-tsy Jesosy. Ndao irentsika mpifaliana izany androany. Halleluja. raha hijeriny lasy ianao dia jerevony voninahitr' Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Raha hijeriny lasy ianao dia jerevony
ny fahagagana nataony tompo teo amin'ny fiainanao, ny fiovan'ny toetranao, nampahirezany ianao tamin'ny finoana tao anatin'ny ady maro. Raha hijery ny lasa ianao dia jereo vao famirapiratany voninahitra Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Halleluja. Marina fa nandalo zavatra maro kanefa androany samy rehareo tsisy tahaka anao Jesosy. Ianao no namoakanay tao anatin'ny ady, ianao nomena voninahitra androany. Halleluja. Mankalaza anao zay Jesosy, manandratra anao zay satria tsy tianay hoe hivoahany zavatra hafa ny vavanay, fa tianay hoe hideranao hatrany, ankalaza anao, anandratra anao. Halleluja. Halleluja. Voninahitra ho anao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ambony fipetraka ianao fa iva fijery mandinika ny fiainana tsirairay avy. Halleluja. Ary miasa isan'andro, andro aman'alina, miasa amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny zanakao ianao. Oh Jesosy, iza tokoa moa izay no nilaronoranao ny tenanao, maty ho anay ianao, nanolotra ny fiainanao ray manontolo ho anay ianao. Mankalaza anao izay tompo androany, mendrika anao ny dery, mendrika anao ny laza. Halleluja. Fa tsara ianao. Halleluja. Halleluja. Mendrika ny dera sy ny ata, asandratra ny tanana ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny dera sy ny ata, asandratra ny tanana ho anao, mba ho voninahitra. Fatany anao, magaga tsara anao, sisy mitovy aminao. Tsisy toanao, tsisy toanao. Fatany anao, magaga tsara anao, sisy mitovy aminao. Tsisy toanao, Jesosy. Tena tsisy toanao tokoa tompo teo amin'ny fiainanay. Oh Jesosy, nanao izay ho hafa ny fahavalo, nandefa zavatra maro entina nankivina ny zanakao, nalefa ny tafiotra, nalefa ny onja, nalefa ny zavatra maro samihafa, fa ny porofonao hoe eo an-tananao ny fiainanay, ny fahatsaranao, mbola navelanao mieloka e, mbola namindranao fo izahay tao anatin'ny zavatra maro samihafa. Nisy ny zanako efa tafalatsaka tany anatin'ny lalina tany, fa rehefa nibebaka teo anatrehanao dia namindra fo ianao, noentiny fahavalo tany amin'ny fiainana ratsy indrindra, na dia efa teo aminao ary, fa rehefa mibebaka dia namindra fo ianao. Jesosy, fahatsaranao, fahatsaranao eo amin'ny fiainanay. Halleluja. Natao anaty ady dia nomenao fiadana, natao anaty ady dia nomenao fifaliana, mbola nomenao herin-teranao. Halleluja. Halleluja. Tao averintsika ihany izany ery izany androany. Mendrika ny dera sy ny ata, asandratra ny tanana ho anao, mba ho voninahitra.
agnatin'ny ady menara misaotra ny tompo ampianaro mihitsy ny aminao rehetra hisaotra an'Andriamanitra na tsy araky ny eritreretinao ary ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao za milaza aminao androany fa izy ny mahay mitondra ny fiainanao noho ianao. Halleluja, halleluja. Ny zavatra ataontsika dia misaotra fotsiny amin'ny zavatra rehetra dia alao andamina an'Andriamanitra azy hainy io tsisy atahorany io feom-pelantanany io hainy io. Halleluja, oh halleluja. Jesosy eo misaotra anao zay tena tsy ampy ny teninay sorana ianao ny amin'ny fitantananao ny amin'ny fitiavanao ny fahaizanao mitondra ny fiainanay mety ny fandimbo ny tsiky ny tomany ny fahoriana ny fifaliana fa hainao no mitantana ny fiainanay Jesosy hainao no mitantana ny fiainanay ka androany zay te hisaotra anao misaotra anao sahady na amin'ny hoavinay rehetra zay eo am-pelantananao misy teninao zay hoe ny andro avy dia imehezako tompo raha mijery zavatra rehetra dia tsy afaka imena ny kely akory azy fa nisy teninao hoe ny andro avy dia afaka imehezanareo ka satria nametraka finoana taty anatinay ianao. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny ray mpianakaviana tsirairay avy misaotra anao fa na mbola tafalatsaka ry izy ireo indraindray dia eo ny tananao mahery manangana azy eo ianao mampahery azy misaotra anao fa na kivy ary izy indraindray tsy hitantsony hoe ataony ahoana reny amin'ny melona ny reto vady aman-janany dia sambatra izy fa manana anao Andriamaniny tompony reharehany mampahery azy manangana azy manisy finoana any anatiny isan'andro isan'andro mivavaka izay androany mba ho lehilahy mahery izy ireo ianao no ampijoro izy ireo ianao no hiasany anatin'ny fony anitsana izay tsy namboleny tananao rehetra amola vola azy ary ome hery izy atrehan'ny famola volanao satria fantatray hoe tsy mora zany mivavaka izay mba tena ho modely tokoa izy ireo mitokantrano misy azy mivavaka izay mba tena ray mpianakaviana matoky anao izy ireo. Halleluja, ampitsahivo azy ny teninao zay fa niteneninao taminy. Halleluja, fa zanakao izy zanakao izy ary ianao ny momba azy ianao ny teny aza matahotra fa momba anao aza merikerika foana fa izany Jehovah Andriamanitra. Halleluja, misaotra tompony amin'izy ireo misaotra ny amin'ny tehirizanao an'izy ireo mandra-piavinao any amin'ny rao any lanitra mankasitraka anao zay ary sambatra izay manana n'izy ireo tompo. Halleluja, no fidinao manokana izy hoeto androany anome voninahitra ny anaranao ankalazanao nomenao hery izy nomenao tanjaka izy ary na eo ny tsy fahasalamany dia miasa eo amin'ny fiainany ianao mety ny nofony ny reraka fa ianao no mampahery ny ara-panany hatrany. Halleluja, misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny hoavy eo anatrehan'izy ireo izay tsy misy atahorana satria eo am-pelantanana. Halleluja, halleluja. Vavaka koa betsaka ny voakasika amin'izao fotoana izao mety hoe tsy otsono ny rainy fa za mivavaka androany hoe sambatra izay manana anao Jesosy ianao le ray be fitiavana ianao no miany fiainany tsirairay avy ianao no miasa eo amin'ny fiainany ianao no mikarakara ny hoaviny izy ireo. Halleluja, misaotra fa ianao mitondra fiadanam-posy fifaliana any anatiny ary fifaliana ho an'izy ireo ny fanatrehanao androany ho tanteraka aminy hoe ny fahasoavanao dia ho ampy azy na misy fabangana ary dia ny fahasoavanao dia ampy ho an'ny tsirairay avy Jesosy. Misaotra Jesosy. Halleluja,
Halleluja an'izany rehetra andinderana eny anaranao tompo ankalazaina eny anaranao halleluja manana tompo fa mananana Giovanni fianako tompo tao aminao sigare ninarana jayana si utuizaruni fianako ratuts tao aminao halleluja Jesus manana tokoa zay manana anao Jesus hitanao ny fiainanay ary hitan'ny olona ny fiainanay taloha fa za samy laza androany niovy zay satria novainao na mbola eo ary nifalemenay dia efa faly zay fa nisy zavatra efa novainao satria anao no nanovanay halleluja
mandeha ny fananarana fa tsy ampy nanovanay zany. Ianao no nanova ny fiainanay, ianao no nanova ny toetranay, ianao no nanova ny fijerinay. Halleluja. Fahagagana zany Jesosy, fahagagana zany. Tiaka sitrakanao amin'ny fonay rehetra Jesosy. Tena misaotra Tompo, tena misaotra betsaka ny amin'ny famonjenao, tena misaotra betsaka ny amin'ny famonjenao. Halleluja, halleluja. Mankasitraka Tompo ny amin'ny tsirairay avy reto izay nifonjenao tamin'ny firy ny olona eto ambony ty tany ty fa zay ireo tonga eto mijeranao satria natsapa ny famonjenao Jesosy. Oh Jesosy, oh tena fahasoavana zany, tena fahasoavana zany. Misy aminay ary Tompo efa nainga tsy tonga teto fa mafy, tena niatrika zavatra mafy vao tonga teto, fa mbola fahasoavana zany satria mbola te hampahery anao ampijorana tsirairay avy, mbola lavitra ny lalana. Fa zay androany mivavaka hoe tsisy miala eo Jesosy. Fikirinay hatramin'ny farany ianao, fikirinay hatramin'ny farany ianao. Ho any amin'iza moa zahay raha hiverina any amin'izao tontolo izao, inona ny antenainay Jesosy, inona ny antenainay latsa Yesu. Ianao le Andriamanitra tsy mba mandatsy. Halleluja. Ianao le nikapoka fa ianao koa no nanafosafo. Halleluja. Ianao no manafay anay fa ianao ihany koa manangana anay, mitaiza anay, manome ny fahendrenao eo amin'ny fiainanay. Halleluja. Sotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Fenoy izay androany Jesosy, mangataka trano fahafenony fananao aty anatinay, anazava ny lalanay isan'andro isan'andro, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny zanaka. Halleluja. Fenoy anao ao Tompo, zavatra anankiray izay nitranga teo amin'ny fiainan'olona anankiray izay ampaherezako atsika. Misy mpianakaviana izay nanana tokantrano, nitenaka anankiray izy ireo atao hoe nanana ny ampy teo amin'ny tokantrano na dia hoe tsy mpanan-karena be ary. Ny zavatra nitranga nefa tao amin'ny tokantrano dia tena somary ataoko hoe somary masika ilay iray mpianakaviana, mitreritrerina miteny mafy, tena tsy zakan'ilay iray mpianakaviana mihitsy n'ilay izy fa tena makarary ny fony zany. Misy fotoana ianao mahandro laoka zany vao kritika foana, zay zavatra atao ohatra ny tenitenenina foana, be sira, be rano loatra, tsy haiko tsony. Zavatra nitranga tao anatin'izany manomboka tsy mahazo aina ilay iray mpianakaviana dia zao
naheno radio izy indray andro mitory an Jesosy. Alleluia. Rehefa izay dia tedavana le fiangonana dia ka hitany teo Amboditsiry any satria izy teo Amboditsiry mipetraka dia lasa izy mivavaka. Ny zavatra tsapany tao anatin'izay tena hoe mikasika anazy ny tompo ary nino fa fatany mihitsy hoe ohatra misy zavatra mbola tsy niainako zany miaraka amin'ny Jesosy zany hoe misy fiadanana misy fifaliana dia hitanareo le mangetaheta be dia mandeha foana mandeha fantatry ny vadiny amin'izay ary hoe mivavaka izy. Dia zao ny tenen'ilay vadiny hoe raha mbola manohy ianao mivavaka mitady an'i Jesosy dia mila misafidy ianao nazana Jesosy. Ahoana nareo raha tratran'izany antaniona eo akaikinareo ao an-trano amin'ny misy loka misy ronono misy vary voalono ho fa-trano fa eto zany ianao tratra hoe raha mbola mivavaka ianao dia mila misafidy ianao eto aloha hoe Jesosy sa za. Mafy zany ahoana zany safidy zany aloha antaniona eo akaikinao mora ve zany raha ianao ny tratra zany aloha aloha efineto dia misitrisitrika fotsiny mivavaka fa aloha etra fa rehefa nandeha ny pression dia niteny le vehivavy hoe satria tsapany loatra fitiavan'i Jesosy dia ozy izy tsy te hiteny akory hoe tsy tiako ianao fa ozy izy ozy izy tia an'i Jesosy dia za toy hivavaka. Rehefa izay no nitranga dia lasa rangana andeha navelany teo izy mianaka tena navelany teo eo zany ianao le manantena mitady amin'ny fomba rehetra ahitana vola melomana ny zanaka fa tsy niala tamin'i Jesosy. Alleluia. Mitomany foana rehefa miresaka izay dia mitomany foana mihitsy izy vao mitantara miteny zavatra kely izy dia mitomany satria tena henoko hoe tena mafy be ny zavatra trehany fa zao nefa tsy niala tamin'i Jesosy. Ninona zavatra natrehany nalasa ary vadiny napetrany teo ny zanany dia zao hoe tsy niala tamin'i Jesosy. Alleluia. Nandeha ny fotoana nandeha ny volana nandeha ny taona ozy izy nareo io zazakely io tena voalohany foana io any am-pianarana. Amen. Tena nitahiny tompo sady manam-pahaizana za tena mivalaka fotsiny mijery anazy miteny frantsay miteny anglisy miresaka tamin'ny Eugene izy za midalaka be oy fa tsy niala tamin'i Jesosy. Alleluia. Amin'izao fotoana izao izy efa tena manam-pahaizana zany hoe mbola tsy vita amin'ny fianarana fa ny mamany koa dia nampahirezin'i Jesosy hatrany ho vehivavy mahery ary tena manompo ny tompo ao fony rehetra. Za miteny amintsika hoe mbola tsy tapitra ny film mbola ao anatiny mihitsy tsika izao. Halleluia. Fa zao hoe aza mba alaim-panahy hiala amin'i Jesosy zany teny mihitsy ny akaikinao za alaim-panahy miala amin'i Jesosy zany ninina zavatra mitranga tsisy azo antenena any amin'izao tontolo izao tena teneniko anareo zany tsisy afa-tsy ny ao amin'i Jesosy any. Amen. Kandao tsika androany hivavaka hoe Jesosy eo ampahirezo amin'ny finoana zay tady hiala indraindray tady jery lalana any anaty bus mahainao an'ilay hoe mijery tanana maninona tiana hovaina ve ny fiainanao tsaikotsaiko tsara le zavatra teneniny rehetra dia misy olona tena liana mihitsy dia avadika ilay chauffeur dia azavadika chauffeur satria mihaino ny olona fa za miteny amintsika hoe tsisy hafa amin'i Jesosy reto. Alleluia. Tatany tanany eo akaikinao dia andao hifampivavaka tsika tena mivavaho anazy tahaka anao mivavaka ao an-tenanao ampahirezo ao finoana izy Jesosy azavelanao irorony saingy fa tena ok izy amikitra anao tsara hatrany faratra tsy anao tsinitsinina famonjena zay fa nataonao teo amin'ny azy fijaliana izy Jesosy fa hitohy atoky anao hatrany hatrany faratra na misy korotana ambony ambany ao amin'ny tokantrano na tsisy vola na maditra ny ankizy na mandalo fanenjehana na endrikendrehana na atao tsinotsinona tsy miala amin'i Jesosy hatrany faratra. Halleluia. Halleluia. Mivavandro any miainao tsika amin'ny tompo androany mivavandro any. Halleluia. Amin'io aretina mahazo anao io mivavandro any hoe tombavaka ny eo akaikinao fantatrao izy fa marary azavela irorosaina izy foka ho marina foana hoe ny diakatika tamin'i Jesosy dia mbola afaka manasitrana antsika. Halleluia. Eto
tombavaka ny zanakao hoe tombavaka ny ankolanao na mbola nisy tsy nanolo tena ho an'i Jesosy hoe tombavaka fa hikasika an'ireny tompo amin'ny fotoanany. Halleluja, ampiakaro ny finoanao androany. Halleluja, halleluja. Zavatra voadina teo anatrehan'i Jesosy dia zao hoe ho kolokolonareo any an-danitra. Amen. Raha ho avy any amin'ny rao an-lanitra Jesosy hifankahita amin'ny dadintsika indray androany tena tsisy bangana iray fa tafiaraka daholo tsika. Halleluja, halleluja. Dia aza manaikoko. Amen. Na manana zanaka maditra be ohatry n'inona ary ianao dia apetrao amin'ny tompony finoanao hoe anao i Jesosy. Indray androany ianao hikasika an'io zanaka io ary dia zao hoe tsy aterateraka fotsiny ny zanaka teneno eo akaikinao zay efa niteraka tsy aterateraka fotsiny angeka ireny fa ho kolokoloany ireny ho any amin'i Jesosy. Amen. Dia mino fa ohatr'izay finoako izay ny ianareo hoe tsy hijery ny hita maso fa hijery hoe tompo ianao no mamonjy an'io. Halleluja. Dia tahiny tompontsika rehetra ataontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy samy mahazo toerana. Halleluja. Alleluja. Faly ve nareo tao fanatrehan'ny tompo hoe aoka tsy anjo rehetra fa namira an'ireny ireny ary tsika dia velona ny fanantenantsika. Amen. Ho sisy ny boky ny Hebreo hoe ny fanantenana ny vato fantsiky ny aintsika. Zany hoe raha ohatra ka very ny fanantenantsika mira an'ireny ireny tsika fa tena vao mahay mamelona ny fanantenantsika hoe velona ny Andriamanitsika. Amen. Satria zany ny vato fantsiky fanantenana ho sisy ny vato fantsiky tsy mampiozongozona ny finoantsika. Amen. Tsy mampiozongozona ny finoantsika fa raha very ny fanantenantsika indrindra raha amin'izao vaninandro zao tsika
no efa very fanantenana aiza ho aiza re amin'ny kritralan'ny Jordane rehefa tena makivaky ny zavatra mafy tena mafy isika aiza ho aiza isika fa aokatsika tena zay no antony hoe tena mbola fahasoavana nery zareo tena za tena tsy azoko hoe maninona ny olona tsy makafy ny fotoana ohatr'izao fa tena akafizy ny fotoana ohatr'izao satria ny fotoana ohatr'izao ny ahafahantsika tena mampahery ny fotsika eo anatrehan'ny tompo vaninandro zao vaninandro zao a tsy tokony hiazomantsika ntsony fantatrareo ve fa ny fiazomana dia mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fiazomantsika ny fotoantsika anao ny fanatitra mantsitsika izao fa ny fiazomantsika ny fotoanantsika ny fiazomantsika ny volantsika ny fiazomantsika izay rehetra ananantsika raha lasy anabavy ao fotoana ny famotsorana izao bokin'ny Korintiana 4:9 dia milaza ny mifanohatra amin'ny fiazomana zany hoe mahihatra ara-potoana isika rehefa ho an'ny tompo dia ataontsika tsy rambona foana rehefa ho an'ny tompo dia ataontsika tsinitsinina foana fa raha ho avy ve Jesosy dia ilasika Jesosy eo tia aho mba tsy ianao nefa tsika teo amin'ny fiainantsika tsisy mariky ny tanàn'Andriamanitra mihitsy tany apotsika tany hoe nanana an'izay fahafoizan'izay tsika na fotoana ianao ve mieritreritra hoe ny latsinainy ka hatramin'ny lahady omeny tompo anao dia ho anao rery zany tsy ho anao rery zany fa zay mahatonga antsika mila sensible Jesosy eo na ny fotoana omenao anaza dia mila généreux zany ny ambara amin'ny bokin'ny Korintiana 4:7 mila généreux tsika raha manome atsika izy raha manakarena fotoana isika misy olona eto manakarena fotoana fa tsy manome fotoana ho an'ny tompo misy olona eto manakarena amin'ny alalan'ny tahin'ny tompo amin'ny asany fa tsy sensible mihitsy ny amin'ny olo-masina sensible ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra amaky andovaka itsika izay andininy izay Korintiana 4:7 diny andininy eo amin'ny 9 angamany vakitsika jerenareo ny votoatin'ny ty teny ty rehetra fa izao no lazaiko zay mamafy kely dia kely no jinjainy Korintiana 4:9 fa izay mamafy be dia be kosa no jinjainy aoka ny olona rehetra anao arak'izay inin'ny fony avy miresaka fahalalam-po izany hoe manahoana ny fonao rehefa malalaka ve ny fonao manana générosité ve ianao tsy antery tsotra ny fanetanana maro entsika hoe resaboly fa le générosité atsika amin'Andriamanitra fahalalam-potsika amin'Andriamanitra mihitsiny fahalalan'ny fotsika na ozy izy hoe tsy amin'ny alahelo na mifaneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra dia jere amin'izay ny andininy 9 ary Andriamanitra no mahay mampitombo ny fahasoavana ka maninona ny toyany hitombonareo amin'ny asa tsara raha omen'Andriamanitra ny onona ianao na amin'ny fotoana na arabola amin'ny zanakao ninino omeny tompo anao dia ozy izy hoe mananareo devabili amen ozy izy hoe ary nomen'Andriamanitra anareo dia tsy avy aminareo teneny eo akaikinao io asa nomeny tompo anao io ne raha mandray vola be ne ianao amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra nanome anio fahasoavana io aza mirehare anao fa fahasoavana io ndray mpimaso io dia afaka tsoahan'ny tompo raha tia ny tompo hiditra anatina lalana tery kokoa ianao ho an'ny famonjena ny fanahinao vozy izy hoe Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra fahasoavana avy amin'ny tompo io zany araka ny voasoratra hoe 7 na mafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny famarina ny maharitra mandrakizay azay manome voan'ny mpamafy Andriamanitra nanome voan'ny mpamafy Andriamanitra ny manome fahasoavana ho atsika amen Andriamanitra zay zany tena tiako isokafan'ny fotsika androany manana fotoana ve ianao manana vola ve ianao nomeny tompo asa tsara ve ianao manintsika no mahihatra manintsika tsy manana n'ilay fahalalam-po nefa Andriamanitra ny teny hoe raha izy nanome dia tokony maninona ozy izy tokony hitombo amin'ny asa tsara isika amen tombotsika amin'ny asa tsara faranako dia anakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitso-po jerenareo zany ilay votoatiny rehetra raha manakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo dia manino mila mitombo amin'ny hitso-po io hitso-po io fahalalan'ny fo raha
raha nitahiny tompo zany tsika amin'ny zavatra rehetra dia aoka androso amin'ny hitsim-potsika. Jereo famporisian'ny tenin'Andriamanitra fa mifanohatra amin'ity nofontsika io. Anao an'izao ve ohatra ny teny Ralamansory hoe aiza ianao amin'ny fotoana ohatra zao misy programme eo amin'ny fiangonana, ianao ne tsy afaka foana teneny eo akaikinao ianao ve tsy afaka foana hoe zako amin'ny matsiory anahy tena teneniko anao zako tsy afaka foana fa za tena hoe Andriamanitra nanome fotoana ka na io nahitaky ny tompo hoe misy asa afaka ve ianao dia mandeha. Amen. Satria maninona raha manan-karena amin'ny zavatra rehetra izy tsy miteny amin'ny vola fa raha manan-karena amin'ny fotoana ianao, meny tompo zanaka ianao, meny tompo fahafahana ara-bola ianao, meny tompo ny zavatra rehetra nananao ianao dia aoka hitombo amin'ny hitsi-po isika, androso amin'ny hitsi-po izay mahatonga ny fisaorany maro an'Andriamanitra. Andriamanitra no ny fanomezany. Amen. Tsy haiko na zay fieritreretany zay zay pense. Amen. Mandeha anaraka ny fo zay tarihan'ny fanany zanak'Andriamanitra. Za zao anisan'ny nomeny tompo fotoana be dia mila mitombo amin'izany afantatra fa Andriamanitra nanome an'izany fotoana zany. Ny tsika na ny fotoana atsika aza tsy vitantsika manome, tsy vitantsika mafoy an'izany. Raha mangataka aminao ve ny tompo? Eritrereto hoe tsy olombelona ny mangataka aminao fa ny tompo mangataka aminao hoe ok ianao sensible. Amin'ny herin'ny androany zao misy, amin'ny herin'ny omaly zao misy évangélisation. Ny tapany maraintsika mbola ho atao filazanareo veo misy ina moa fizarana tract maly zay nakany amin'ny faritra Manjakaray rehetra rehetra miresaka amin'olona manjo rehetra, tsy hay na voavy sava toka le olona fa eo dia lasa sainy eo dia tena nanatona dia niresaka hoe misy an'ity fotoana anankiray ity mila fitiavana ny olona. Amen. Aoka izary tsika. Amen. Izary amin'ny olona mialina vita mitsofoka anaty bara mihitsy za tena bananana rispo mihitsy mialy zany atoa dia anaty bara mihitsy izany zaray mialy tao saotra ny tompontsika ny amin'izany. Ny tiako tenenina dia zao hoe Andriamanitra amin'ny andininy 5:10 misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fanomezany, tsy ny diplôma koa, tsy ny dia za tena enjana be tanaty entretien tonga dia tratra toa dia tsy nateny ny mpanao entretien anankitelo fa fanomezany io asanao io. Amen. Fanomezany io avy amin'ny tompo io. Ao tsika anome ampifaliana ho an'ny tompo androany. Izy ny tsara indrindra, izy ny hoavo indrindra. Alleluia. Dia andao anome ho an'ny tompo isika androany. Izy mambony indrindra, izy mambony indrindra, izy no avy indrindra. Otsika tsangana sana izy tsara indrindra, izy tsara indrindra, izy mambony indrindra, izy mambony indrindra, izy no avy indrindra. No maidera antosana ewa akatsika Inzao ni tumpunao Inzao ni tumpunao Inzao ni tumpunao
tenao narainao ivotenao iatamafaovao e iatamafaovao tenao avy am voninay izy ho avy am voninay izy velaro am lalan'iny lambanao faofao rafina mpanjaka an'izao tontolo izao izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy mambony indrindra izy mambony indrindra izy no afo indrindra hosana izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy mambony indrindra izy mambony indrindra izy no afo indrindra hosana 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 izy ny tsara indrindra izy mambony indrindra hosana izy ny tsara indrindra izy mambony indrindra farany hosana. Alleluia. Afaka mahazo toerantsika. Alleluia. Tsara ny tompo raha lasiana bavy. Tsy misy tahaka ny tompo. Minitra farany raha ina moa fiteny any match lalao baolina izao atrehantsika izao dia efa prolongation tsika mialohan'ny fiavian'ny tompo. Aza mieritreritra ianao hoe vo 10 minitra amin'ny filalaovana izao fa efa prolongation tsika manahoana ny fotsika eo anatrehan'ny tompo. Amen. Ka noho izany fotoana androany eo anatrehan'ny tompo isika afatsika mandreny amin'ny tenin'Andriamanitra izay tena votoatiny izao fotoana izao. Raha ohatra ka tafiditra tamin'ny zavatra rehetra isika ka disony amin'ny tenin'Andriamanitra dia isika matiantoka indrindra. Faokatsika hanokatra ny fotsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tena hanana fo malefaka hoe tompo tena alefao ny foko afako mandreny amin'ny teninao. Ohatsika hivavaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ao aorianan'izay misy hira teny créole zay hoe fanamasonao rehefa manatrika anay ianao dia misy fifaliana ary ny fanatrehanao no réconfort kozy izy. Fanatrehanao no tena fiadanana marina ho ahy. Amen. Hoe vavakatsika Jesosy vavaka ho an'ny teninao zay ankehitriny. Jesosy hiteny ianao ary rehefa miteny ianao fantatry fa ao anatin'ny mpanomponao dia misy teny avy amin'ny fanambaranao Andriamanitra ho an'ny vahoakanao ka tahaka ny tahotra izay ananan'ny mpanomponao sy niovitra raha mijoro eto anoloana eto izy. Raha manana tahotra sy ovitra ny mpanompon'Andriamanitra hianambara ny tenin'Andriamanitra, aiza ho aiza kosa ny vahoakan'Andriamanitra ireo ondron'i Jesosy izay nilaza hoe niondriko marina dia marehan'ny feoako izy. Indraindray anepon'ny ondry tsisy sensibilité, tsisy fandrenesana ka any ka raha vao miala eto amin'ity toerana ity dia fiainako ihany ny fiainako, mpiaino mpanadiny. Fa androany Andriamanitra raha io mivavaka tompo mba tahaka ny tahotra izay ananan'ny mpanomponao tao anatin'ny teninao, taminao nanambara ny fahazavan'ny teninao taminy no ananan'ny vahoakanao tsirairay avy izay manatrika eto tahotra anao ihany koa ary angila tsofina izy ireo andreny amin'ny teninao. Alléluia. Saint-Esprit, quand on l'a, Saint-Esprit, quand on l'a, mon âme lit dans la joie, ta présence,
sa même au réconfort. Fanatrianao sisiny mampiadana tôt la paix, tôt la fiadananao ny fifalinao rendre mameno foko Saint-Esprit fanay masonao tsy misy takanao no averitsika Saint-Esprit Saint-Esprit fanay masonao rehefa eto ianao dia feno fifaliana ny foko ta présence sa même au réconfort tôt la paix, tôt la joie mi remplit mon cœur Saint-Esprit Alléluia dans ta présence Seigneur dans ta présence et dans la guérison dans ta présence mon sentiment plus fort dans ta présence et dans la délivrance Saint-Esprit toi n'amène alors dans ta présence dans ta présence et dans la guérison dans ta présence mon sentiment plus fort dans ta présence et dans la délivrance Saint-Esprit la paix Saint-Esprit contola Saint-Esprit contola mon âme vit dans la joie ta présence sa même au réconfort tôt la paix, tôt la joie lui remplit mon cœur Saint-Esprit Alléluia la paix alors dans ta présence Seigneur dans ta présence moi dans la guérison dans ta présence mon sentiment plus fort dans ta présence et dans la délivrance Saint-Esprit n'appelle à l'autre dans ta présence moi dans la guérison dans ta présence mon sentiment plus fort dans ta présence et dans la délivrance Saint-Esprit il en fare la l'autre dans ta présence dans ta présence et dans la guérison dans ta présence mon sentiment plus fort dans ta présence et dans la délivrance Saint-Esprit l'appelle à l'autre qui toi Saint-Esprit l'appelle à l'autre qui toi Saint-Esprit l'appelle à l'autre qui toi Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Il n'y a pas d'autre que le Saint-Esprit. Tsy misy mihoatra ny fanahy masina Il y a d'autres personnes qui doivent avoir une place ici que le Seigneur lui seul. ary tsisy olona tokony afaka azo toerana eto afa-tsy ny tompo irery ihany Toute la gloire lui revient. ary ny voninahitra rehetra dia miverina any aminazy Amen. amen Alors,
dimanche, on avait oublié de souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Tamin'ny lajeriny dia adintsika ny arabandre ho samba voatonga teto Alors, nous allons donc les accueillir aujourd'hui. dia Ceux horaisitsika qui izy sont ireo là pour androany la a première fois, izay samba voatonga eto androany aujourd'hui, androany oui, et ceux qui étaient là pour la première fois dimanche dernier. ary izay teto samba tonga teto Donc, tamin'ny heriny ihany koa On vous prie de vous lever, nous voulons vous dia accueillir. mangataka anareo mba hitsangana. Je vous prie de vous lever. Soyez les bienvenus. dia tonga soa ianareo. Merci et vous pouvez prendre place. Misaotra afaka mahazo toerana nareo a. Alors, nous allons prendre notre Bible, Andray ny baibolitsika isika puisque la prière est déjà faite. satria efa avy mivavaka isika. Nous allons prendre notre Bible dans l'épître de Paul aux Romains. Amaky andray ny baibolitsika isika ao amin'ny epistiliny Paoly a izay nisoratany ho an'ny Romanina. Romains chapitre 12, Romanina toko faharoa ambin'ny folo a. et nous allons lire le verset 2. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Alors, Paul nous encourage ici à nous laisser transformer I Paoly a dia mampirisika antsika eto a mba anaiky itsika ho amboarina. à nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Mba hiova antsika amin'ny fanavaozana ny saintsika. Et donc, pour commencer, il a dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Dia ary ny baiboly dia miteny antsika hoe mba tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao. C'est-à-dire à ne pas avoir comme référence ce monde. Izany hoe tsy makatahaka na mandray ohatra an'izao tontolo izao. C'est-à-dire couper tout ce qui a rapport avec le monde. Izany hoe manapaka izay fifandraisana rehetra amin'izao tontolo izao. Tout ce qui du monde peut influencer notre pensée, notre intelligence. Ary ny zavatra rehetra ny amin'izao tontolo izao rehetrarehetra dia mety akasika ny sainantsika. C'est-à-dire notre manière de penser, Izany hoe ny fomba fisainantsika, notre manière de raisonner, ny fomba fieritreretantsika, notre manière de concevoir les choses, ny fomba fandraisantsika zavatra anankiray. cette manière que nous avons de voir et de comprendre les choses, Ary izay fomba izay izay ahitantsika zavatra anankiray, fomba ahitantsika zavatra iray a. que nous avons depuis notre naissance, Izay efa nananantsika hatramintsika vao teraka. cette manière de penser doit changer. Dia io fomba fisainana io a dia tokony miova. Mais changer comment? Fa hoe miova ohatry ny ahoana moa zany? Si j'emploie un terme informatique, Raha ohatra ka mampiasa voambolana informatika, je dirais que Paul veut nous dire qu'il faut faire un formatage de notre intelligence. dia ny tiany Paoly tenena hoe tena mila formatenana foanana daholo any zavatra ao anatin'ny saintsika, Et installer un nouveau logiciel. dia mametraka logiciel vaovao. Ce n'est pas une application comme dans le téléphone. On peut avoir beaucoup d'applications sur le téléphone. Tsy ohatry ny ao anaty telefona hoe misy application be dia be afaka ampidirana application be dia be ao. Paul ne nous demande pas d'ajouter une application en plus de l'application que nous avons. Paoly zany tsy miteny hoe ampiana le application na le zavatra efa misy ao anaty lohantsika hoe ampiana vaovao. Mais il demande de changer complètement le système. Fa ny tena lazainy eto dia hoe soloana tanteraka mihitsy le système na le zavatra miasa ao zany. On enlève carrément
la carte mère, la mémoire interne, et on installe un autre mémoire interne. Dia le zavatra efa misy ao a rehetrarehetra misy ao mihitsy na mémoire interne dia esorina mihitsy iny dia soloina zavatra vaovao indray Un formatage total. tena hoe foanana tanteraka On doit oublier notre façon de penser, mila donotsika ny fomba fieritreretantsika notre façon de raisonner, ny fomba fandraisantsika zavatra et c'est ça justement l'homme nouveau. dia izay le hoe olona vaovao Toutes choses sont passées ny zavatra rehetra dia ny zavatra lasa rehetra et toutes choses sont devenues nouvelles. dia niova vaovao avokoa Donc Paul nous demande de nous laisser transformer. dia Paoly a dia mangataka amintsika mba hamelatsika iova hovaina C'est pas que nous nous transformons nous-mêmes, tsy hoe isika no manovantsika mais nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous transformer. fa mila mamelatsika ny fanahy masina hanovantsika Dans notre intelligence, amin'ny fahalalantsika nous avons beaucoup de forteresses. dia manana rindrina be dia be tsika Et, fiarovana mafy be dia be et nous raisonnons en toutes choses en fonction de ces forteresses. dia mieritreritritsika mifanaraka amin'izay a fiarovana mafy En misy ao fonction de ce amintsika que zay nous avons appris, arakaraka n'izay zavatra efa en nianaratsika fonction de ce que nous connaissons, araka n'izay zavatra efa en fantatsika fonction de l'environnement où nous avons vécu, araka ny tontolo izay iainantsika en fonction de l'éducation que nous avons reçue, araka ny fampianarana izay et nampianarana nous nous atsika sommes forgés des principes. dia efa nanamboatra atsika fitsipika ho atsika manokana Et tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, ary zay zavatra hitantsika sy rentsika rehetra nous raisonnons en fonction de ce que nous avons construit dans notre intelligence. dia mieritreritsika amin'izay zavatra efa namboarintsika ho atsika manokana amin'ny fahalalantsika Mais Paul nous avertit. fa Paoly a dia mampitandrina atsika Il dit, ne vous conformez pas à tout ce que vous avez déjà acquis. hoe aza manaraka an'izay zavatra efa nianaranareo Oubliez tout ce que vous avez appris. adonoa daholo izay zavatra efa nianaranareo Oubliez tout ce que vous savez. adonoa daholo izay zavatra efa fantatrareo Ne vous conformez pas au siècle présent, aza manaraka an'izao tontolo zao mais fanao zao tontolo zao laissez-vous transformer. fa maneke hovaina Ne résistez pas à la main du Seigneur dans votre vie ary aza manohatra ny tanan'Andriamanitra qui eo veut amin'ny vous fiainanareo changer. izay te hanovanareo Comment est-ce que Dieu peut nous changer? ahoana moa ny ahafahan'ny tompo manovantsika D'abord, il va commencer par travailler dans notre pensée, manomboka miasa aloha izy ao anatin'ny dans fieritreretantsika notre intelligence. ao amin'ny fahalalantsika Amen. amen C'est là où il va commencer. ary ao izy no hanomboka ny Et à asany partir du moment où nous sommes convaincus, dia rehefa amin'ny fotoantsika manomboka resy lahatra nous acceptons d'adopter une nouvelle manière de vivre. dia lasa manaikitsika hiaina fomba fiaina vaovao Mais si notre pensée n'est pas convaincue, fa raha ohatra ka ny eritreritritsika mbola tsy resy lahatra on n'est pas d'accord d'adopter une nouvelle manière. dia tsy afaka mihitsy tsika anaiky hiaina fomba fiaina vaovao Parfois, on peut dire oui, ndraindray tsika afaka miteny fotsiny hoe eny et ici on dit non. fa ato dia miteny hoe tsy Mais Paul fa i Paoly nous encourage dia mampahery atsika à nous laisser mba hamela atsika transformer mba hamela atsika hovainy à l'intérieur. ao anaty aloha Amen. amen Parce que lorsque nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence, satria tsika rehefa manaiky hovaina amin'ny fanavaozana ny saina c'est là que nous pouvons discerner dia eo itsika ny afaka manavaka la volonté de Dieu. ny sitrapon'Andriamanitra Nous les chrétiens, isika kristianina nous cherchons toujours à connaître la volonté de Dieu. dia mitady foana itsika hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra Mais jamais nous ne connaîtrons la volonté de Dieu fa isika dia tsy hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy si nous n'acceptons pas le renouvellement de l'intelligence. raha ohatra tsika ka tsy manaiky ny fanavaozana ny saina On peut te dire des choses,
afaka itenenana zavatra On ianao peut te parler de la volonté de Dieu. afaka resahana momba ny sitrapon'andriamanitra Tu peux ianao dire oui, c'est vrai, d'accord, dia afaka miteny mihitsy ianao hoe marina zany manaiky a mais je ne vais pas faire ça. fa tsy te hanao an'izany Mon a esprit se rébelle. ny fomba fisainako dia manohatra Parmi les choses qui se rébellent au Seigneur, les choses qui se rébellent au Seigneur, ary ireo zavatra izay manohatra ny tompo a c'est notre pensée. dia ny feritreretantsika Et nous allons voir des passages qui justifient cela. dia mahita an-dalantsika izay manamarina an'izany La pensée, c'est un don que nous avons reçu du Seigneur ny feritreretantsika dia fanomezana nomen'andriamanitra atsika et que nous avons besoin de l'utiliser pour le Seigneur, dia mila ampiasaintsika zany a ho an'ny tompo pour comprendre la volonté du Seigneur, mba hatakaratsika ny pour sitrapon'andriamanitra discerner ce qui est bon et agréable et parfait. mba hamataratsika ny tsara sy akasitrahany ny marina La pensée, elle nous amène, si elle n'est pas soumise au Seigneur, ary ny feritreretantsika raha ohatra ka tsy manaiky an'ny tompo a dia mitondra atsika notre intelligence, si elle n'est pas renouvelée, ary ny fomba fisainantsika raha ohatra ka tsy miova parce que notre pensée, je dis encore une fois, elle est rebelle. satria feritreretantsika dia mpanohatra Donc verika notre pensée nous amène à convoiter le monde, dia feritreretantsika dia mitondra atsika hitsiriritra an'izao tontolo à izao convoiter les choses du monde. hitsiriritra ny zavatra izao tontolo izao La Bible parle de la convoitise des yeux. ary ny baiboly dia miresaka ny fitsiriritan'ny maso Il y a la convoitise de la chair. misy ny fitsiriritan'ny nofo La a chair désire quelque chose, ny nofo a dia mitady zavatra anankiray mais les yeux aussi ils convoitent. fa ny maso koa a dia mitsiriritra Nous, il y a le monde actuel, on passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. ny tontolo ankehitriny a dia mandany fotoana be dia be a mitambajotra serasera Qu'est-ce que nous voyons dans les réseaux sociaux? ary inona zavatra hitantsika ao anatin'ny tambajotra On voit serasera beaucoup de choses. Hein? mahita zavatra be dia be tsika On voit des informations, misy vaovao hitantsika ao on voit des produits qui sont mis en vente. ary misy vokatra amidy ao Les yeux regardent, dia mijery ny ils maso sont attirés, dia voasarika on veut consommer, dia te hividy on an'izany veut tsika acheter. dia hividy tsika Parfois, tu es même amené à acheter ce dont tu n'as pas besoin. dia indraindray tsika dia mividy zavatra izay tsy ilayntsika akory On est convoité. satria tsika mitsiriritra Il y a des gens qu'on appelle des influenceurs. misy olona izay antsoina hoe influenceur C'est quoi un influenceur? inona ny atao hoe influenceur Ce sont des manipulateurs. reo olona reo a dia mpanodikodina Ils sont là pour te manipuler. ary reo izy a Pour te anodikodina faire ny dépenser. sainao mba andohavanao Ils font vola le tout pour avoir ton argent. dia manao ny zavatra rehetra izy a azona ny volanao Ces gens-là, ils sont même capables de vendre des frigos au pôle Nord. izy zareo ana dia mavita mivarotra frigo any amin'ny pôle nord Des endroits où on n'a pas Mangatsiaka besoin be. de frigo. izay toerana tsy ilana frigo akory Ils jouent sur quoi? fa inona ny zavatra lalaovin'izy Sur la ireo pensée des gens. miferitriretan'ny olona Et on est amené à dépenser. dia tongotsika mandany mandany On convoite, on veut avoir. tsiriritra dia te ahazo te ahazo te ahazo C'est ça le monde. dia izay zao tontolo izao Mais le psalmiste nous encourage ce matin. fa ny mpanoratra ny salamo a dia salamo a dia mampaherantsika amin'ity Dans maraintsy Psaume 119 salamo a fa 7:1 et le verset 37, manomboka amin'ny andiny fafito amby le telopolo psalmiste, il avait conscience de cela. ary ny mpanoratra ny salamo a dia fantany tsara zany On va lire le 36 et 37. salamo fa 7:1 andiny enina amby telopolo sy fafito amby telopolo Il a fait la prière suivante. dia ohatr'izao vavaka nataony Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. ampiritsio ny foko ho amin'ny teny ny fahavolombelonao fa tsy ho amin'ny fieremana avilio ny masoko tsy hijery zava-pona velomy amin'ny lalanao aho Voyez, parce que quand les yeux voient,
satria hitanareo rehefa mahita amin'ny maso le cœur aussi est attiré. dia voasarika ihany koa ny fo. Le cœur, les yeux voient, Rehefa mahita amin'ny maso c'est ça la convoitise des yeux. dia izay no atao hoe fitsiririta amin'ny Les maso yeux convoitent dia mitsiriritra amin'ny maso et le cœur est attiré. dia voasarika ihany Je koa ny veux fo. avoir ça. Te azo an'ity a C'est joli, c'est beau. tena tsara ty J'ai besoin de ça moi aussi. ary tena mila an'io koa La convoitise. Et fitsiririta. c'est ça le monde. Le monde, il a beaucoup de choses qu'il nous présente. Ary izao tontolo izao dia izay mihitsy manana zavatra be dia be izy a isariana antsika Et il attire le cœur des gens. dia misarika ny fon'ny olona Et on est izy manipulé. dia voahodikodintsika Et on veut dépenser. dia mandany vola isika. On est entraîné dans le monde. Par Dia le la- monde. lasa hoentina izao tontolo izao Par les isika. choses du monde. Hoentin'ny zavatra izao tontolo Et izao on oublie atsika parfois les priorités. dia adintsika indraindray a ny lara-pamehana Il y a même voalohan-daharana. il y a même des jeunes qui abandonnent leurs études Misy arany a tanora miala amin'ny fianarana parce que influenceur est devenu un métier rémunérateur. satria ny influenceur a dia lasa asa azoana vola. Donc, à quoi bon faire des études assez poussées alors qu'on peut devenir influenceur? Dia hoe atao inona moa zany ny fianarana mba hanosehana antsika On peut, fa aleo manao on peut influenceur. manipuler les gens et avoir de l'argent. Afaka hoe manodikodina olona dia mahazo Il vola. suffit d'avoir un téléphone. Mila hoe manana finday On fait fotsiny a n'importe quoi sur TikTok dia manaonao zavatra tsisy dikanao amin'ny TikTok et a on gagne de l'argent. dia mahazo vola. Hein? On cherche à influencer. Dia te sarika olona. Et nos pensées, Dia ny fieritreretantsika parce que notre cœur n'est pas attaché au Seigneur. satria ny fotsika tsy mifamatotra amin'ny tompo. Notre cœur ne cherche pas le Seigneur. Ny fotsika dia tsy mitady amin'ny tompo. On est entraîné par des petites choses, de simples choses. Dia hoentina zavatra kely tsisy dikantsika. Peut-être que ce sont des petits produits qu'on achète au téléphone, en ligne. Mety hoe zavatra kely vokatra kely vidintsika ao anaty anapaka le izy. C'est pas ça, on va pas faire une prédication sur ce genre de choses quand même. Tsy hoe hitory-teny ho an'izay zavatra ohatr'izany akorytsika Mais là où je veux en venir, fa ny tiako hatongavana c'est que le diable, il est malin. dia hoe ny devoly a dia fetsy izy. Par de simples petites choses comme ça, Mety hoe zavatra kely tsisy dikany ohatr'izany a il commence à attirer les chrétiens en douceur. dia manomboka misarika ny kristianina tsy moramora izy. On commence par des petites choses, Manomboka amin'ny zavatra kely de fotsiny, simples choses. zavatra tsotra. Et comme un pêcheur qui lance comment on appelle, un fil Dia tahaka ny mpanjono a izay mandatsaka ny fintana et avec un hameçon. dia miaraka amin'ilay fandrika fitana iny. Mais au bout de l'hameçon, il y a un appât. Fa ny amin'iny lohan'ilay fandrika iny a dia misy kankana ao anatin'iny. Mais le poisson, il ne voit pas l'hameçon, hein, mais il voit l'appât. Fa le trondro a tsy mahita an'ilay fitaka izy a fa mahita an'ilay kankana kely ao. Alors il va attraper l'appât Dia hihinana an'ilay kankana et izy il est a pris au piège. dia tratra ao anaty fandrika Et le izy. malin, il fait pareillement. Dia ohatran'izay koa ny ataon'ny Il commence kavalo. à présenter des choses Manomboka mampiseho zavatra izy a et nous commençons à être entraînés. dia lasa manomboka voasarika tsika On regarde un petit produit dia mijery mety hoe vokatra kely fotsiny et il y a une tsika autre proposition dia misy hafa indray et il y a mipoitra ao d'autres choses qui se présentent dia misy zavatra hafa indray et il mipoitra y a eo des gens qui se présentent nus dia lasa misy olona mibiridana et il y eo a des gens qui demandent des rendez-vous, qui font des plans dans des hôtels dia lasa misy olona mandefa rendez-vous anao fotoanany amin'ny hôtely et a on est de plus en plus curieux dia lasa linalina hatrany itsika et la jeune fille qui n'a pas d'argent, dia le tovavy zay tsy il se dit manam-bola mais ça c'est une idée, dia hoe ay ary ty tena hevitra mais ça mety c'est rémunérateur, ary tena je mampahazo peux avoir vola de le l'argent en izy faisant ceci. afaka mahazo vola manao an'ity Et elle est tentée dia lasa azo mpanahy izy et tombe dans le piège. dia latsaka ao anaty fandrika izy. Pourquoi? Satria nahoana Parce qu'il n'a pas eu le cœur du psalmiste.
satria izy tsy nanana fon'ilay mpanoratra ny salamo. Le psalmiste, il savait qu'il est faible. Ilay mpanao salamo dia nafantatra hoe marefo izy Il a demandé de l'aide au Seigneur. ary dia nangataka fanampiana tamin'ny tompo izy. Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Ampirisiany foko ho an'ny tenin'ny vavolombelonao fa tsy ho amin'ny Et fieremana. détourne ma vue des choses vaines. Avy ny masoko tsy hijery zava-poana. Nous avons besoin de détourner notre regard vers les choses vaines. Mila mamila ny masontsika isika tsy ho any amin'ny zava-poana. Parfois, on peut avoir la télécommande. Indray tsika manana le télécommande On est devant la télé. ary eo alohan'le fahita Il y a lavitra des tsika choses qui passent. dia misy zavatra On mandeha commence à s'intéresser. dia manomboka On liana tsika, s'intéresse. dia On liana hatrany tsika, s'intéresse. dia Et liana hatrany après, on tsika, oublie les choses importantes. dia adinitsika le tena zava-dehibe. Vous savez, la télévision, Hitanareo ny fahita lavitra c'est un portail qui ouvre vers le monde. dia varavarana misokatra ho an'izao tontolo izao. L'Internet, Ny internet on donne notre téléphone à nos enfants. tsika manome finday ho an'ny zanakitsika On ne les surveille pas. dia tsy jery tsara tsika Ils maso. commencent par des petits jeux. Manomboka amin'ny kilalao aloha izy jeu On les laisse parce qu'ils nous laissent tranquilles. On leur donne le téléphone, ils nous laissent tranquilles. dia avelatsika izy satria izy mamelantsika rehefa ohatra ka omentsika telefona On ne sait pas qu'est-ce qu'ils regardent par la suite. dia tsy fantatsika tsona inona ny zavatra Ils jereny sont ao là 30 aorianan'izay. minutes, 1 heure, 2 heures. Eo izy telopolo minitra adiny ray Et adiny après, roa on se plaint. dia rehefa aveo tsika Nos mitarainy enfants sont ceci, nos enfants sont hoe cela. ohatran'izao ny zanatsika Alors que c'est nous qui avons ouvert un portail pour eux vers le monde. dia nefa isika no nanokatra varavarana ho an'izy ireo eny amin'izao tontolo izao. Vous allez peut-être dire, frère Mansour, tu exagères aujourd'hui. dia mety tenareo rahalahy Mansour tena mihoatra loatra izany zavatra tenenao zany Mes frères, rahalahy le malin, il travaille dans notre pensée. ny fahavalo dia miasa ao amin'ny fieritreretantsika. Et si nous ne prenons pas garde à cela, Ary raha ohatra tsika ka tsy miambina ny amin'izany il nous aura. dia ho azontsika. Parce que la première chose qui se rébelle vers le Seigneur, Satria ny zavatra voalohany izay manohatra ny tompo c'est notre pensée. dia ny fieritreretantsika. Éphésiens chapitre 2. Efesianina toko faharoa Éphésiens chapitre 2, Efesianina toko faharoa nous allons lire à partir du verset 1er. manomboka amin'ny Verset andiny 5. voalohany. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants, de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jusqu'au verset 5. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny daninofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia ny zanaky ny fahatezerany toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo no ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany atsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana namonjena anareo. Voyez ce qu'il dit au verset 3?
Hitanareo ve ny teneniny eo amin'ny Bon, andiny déjà, fahatelo au premier verset, il est dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. eo amin'ny andiny voalohany izy dia efa miteny hoe maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo Parce que nous marchions selon le train de ce monde, satria isika nandeha tamin'ny fomba n'izao tontolo izao selon les habitudes qu'on a vues, araky ny fahazarana izay hitantsika selon la manière dont nous comprenions, araky ny fahatakaratsika selon notre intelligence. araky ny fahalalantsika Le verset 3 le confirme. dia eo amin'ny andininy fahatelo dia Nous manamafy étions an'izany tous, nous étions tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny nofo sy ny saina ary araky ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. On va lire un autre passage dans Colossiens, Amaky andalana hafa isika amin'ny Kolosianina Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. Kolosianina toko voalohany a manomboka amin'ny andininy faha 1 amby roapolo 21 à 23. Alors, il est écrit: Et vous qui étiez autrefois étrangers ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire disparaître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Kolosiana toko voalohany diny faha 1 amby roapolo hatramin'ny faha 3 amby roapolo ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo no ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tena nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo-no masiny sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafioriny sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny ary izany no nanaovanay Paoly ho mpanompo. Voyez, nous étions étrangers aux alliances, Hitanareo ve tsika hoe oloko azy mais fahiny nous étions aussi ennemis par nos pensées. ny amin'ny fanekena fa tsika ihany koa dia netsehany fomba fisainantsika. Donc, nos pensées se révoltent contre Dieu. Zany hoe ny fieritreretantsika dia manohatra an'Andriamanitra Nos pensées nous rendent ennemis de Dieu. ary ny fieritreretantsika dia mahatonga antsika ho lasa fahavalon'Andriamanitra. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Izay mahatonga antsika hoe mila miova amin'ny fanavaozana ny saina. C'est-à-dire physiquement, nous resterons toujours les mêmes personnes, Zany hoe amin'ny vatana dia mijanona olona iray antsika mais à l'intérieur, fa ny ao anatintsika nous sommes transformés. dia voaova isika. Nous avons une autre manière de penser et Lasa d'agir. manana fomba fietsika sy fisaina hafa isika. Parce que quand on est en Christ, a dit Paul, Satria rehefa ao amin'ny Kristy tsika on araka ny est une tenenin'ny nouvelle Paoly créature. dia lasa olom-baovao isika. On ne change pas extérieurement, Tsy hoe miovitsika ety mais ivelany le changement commence à l'intérieur, fa ny fiovana dia manomboka any par anaty notre façon de raisonner. amin'ny fomba fieritreretantsika. C'est là où ça doit commencer. Dia eo isika no hanomboka. C'est-à-dire bannir notre façon d'agir, de penser, Zany hoe manala ny fomba fieritreretantsika, changer de mode de pensée miova fomba fieritreretana et avoir une autre intelligence. dia lasa manana fahalalana hafa. Je parlerai de cette intelligence tout à l'heure. Hoy resaka eo io fahalalana hafa io rehefa avy eo. Mais vous savez ce que le monde est en train de faire maintenant? Fa fantatrareo ve nataon'izao tontolo izao ankehitriny? J'ai parlé d'influenceurs tout à l'heure. Ny resaka momba ny influenceur teo J'ai parlé de TikTok et de métiers.
ny resaka tiktok sy ny resaka asa teo. Donc, les influenceurs, c'est un métier. Zany hoe zany influenceur zany a dia asa le On izy. cherche à influencer les gens. Zany hoe mitady a nodikodina olona. Et les jeunes, au lieu d'étudier, Ary ireo tanora raha ohatra ka ils tokony cherchent des hianatra solutions faciles dia mitady vahaolana mora où ils peuvent gagner beaucoup d'argent. zay afaka azony zareo vola be dia be. Donc, ce n'est pas nécessaire de beaucoup étudier, Zany hoe tsy ilaina loatra ny mianatra be de connaître beaucoup de choses. hoe mila mahafantatra zavatra be dia be. Voilà le monde dans lequel nous sommes en train de progresser. Hein. Ary zay a ny tontolo a zay androsoantsika ankehitriny. Et même maintenant, pour faire des rédactions, des dissertations, on ne doit pas se poser trop on ne doit pas se casser, on n'a pas à se casser la tête. Dia amin'izao ara raha ohatra ka hoe hanoratra lahatsoratra isika dia tsy mila mieritreritra be intsony. On n'a pas à se casser la tête pour lire des livres, pour Mila aller dans des bibliothèques, Tsy mila miasa loha intsony hoe dia hamaky boky a dia ho any amin'ny tranomboky parce qu'il y a l'intelligence artificielle. satria efa misy an'ny intelligence artificielle. Alors tu regardes, tu cherches tout ce que tu veux sur IA et tu trouves tous les résultats, toutes les réponses. Rehefa misy zavatra ilainao dia manoratra fotsiny ianao amin'ny dia azonao daholo mivaly Ça veut rehetra. dire quoi? Dia inona ny dikany Ça veut zany? dire c'est qu'on amène le monde de plus en plus à ce que l'homme ne dépende pas de sa pensée et de son intelligence. Zany hoe hoentiny izao tontolo izao a mba tsy antehitra intsony a fomba fieritreretiny na amin'ny fahalalany. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Satria efa misy fahalalana Tu peux nambalolombelona tout trouver intelligence par artificielle. l'intelligence artificielle. Efa afaka mahita ny zavatra rehetra ianao amin'ny alalan'ny intelligence Ça veut dire artificielle. quoi? Ary inona ny Ça veut dire dikan'izany? qu'on n'a pas besoin de ton intelligence. Zany hoe tsy ilaina akory zany ny Parce que fahalalanao. l'intelligence artificielle est là. Satria ny intelligence artificielle dia efa eo. Donc on est manipulé par les robots, par l'ordinateur, par l'Internet et tout. Zany hoe voahodikodin'ny robot tsika, ny internet, ny solosaina. Est-ce que l'intelligence artificielle connaît Dieu? Fa ny intelligence artificielle ave dia mahalalana. On se glisse dans ce monde-là, Ary tsy kelikely dia manomboka miditra any amin'izany tontolo izany tsika. dans un monde facile, Tontolo izay moramora foana. où l'Internet nous offre tout. Zay ny internet no manome antsika Et zavatra finalement, on rehetrarehetra. va remplacer Dieu par l'Internet. Dia farany ho solotsika ny internet Andriamanitra. C'est ce qui nous attend. Dia zay nefa ny miandry antsika. C'est le monde qui arrive, qui est en train de se préparer. Ary zay ny tontolo izay homanina. Mais quelle est la proposition de Dieu par rapport à ça? Fa inona nefa ny zavatra tenenin'Andriamanitra manoloana an'izany? S'il y a l'intelligence artificielle, Raha ohatra ka misy intelligence artificielle, il y a aussi l'intelligence spirituelle. dia misy ihany koa ny intelligence spirituelle na hoe fahalalana ara-panahy. Et c'est ce que nous devons rechercher. Dia zay ny tokony Et tadiavintsika. pour cela, nous avons besoin d'attacher notre cœur au Seigneur Ary noho izany dia mila mampifamatotra ny fotsika et amin'ny de nous tompontsika. laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Dia avelatsika mba ho avaozina ny fomba fisainantsika. C'est-à-dire laisser Dieu nous donner son intelligence à lui. Zany hoe mamela an'Andriamanitra hanome antsika ny fahalalany anazy. Restons toujours dans Colossiens chapitre 1. Ndao tsika hijanona eo amin'ny Kolosiana toko Lisons le voalohany a. verset 9 à 11. Manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika amby folo. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy
mba handehananareo mendrika amin'ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampatanjahany amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninany ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Donc Paul dit ceci que depuis qu'il a pris connaissance de cela, Ary Paul zany a teto miteny hoe ary hatramin'andrenesany il ne cesse an'izany pas de prier pour les Colossiens, pour les enfants de Dieu, dia tsy nitsatra izy mivavaka ho andreo Kolosiana ireo zanak'Andriamanitra pour que le peuple de Dieu mba hoe ireo vahoaka il an'Andriamanitra soit rempli de la connaissance de Dieu dia ho feno ny fahalalana tsara an'Andriamanitra izy pour ireo discerner la volonté de Dieu, mba ahafahan'izy ireo manavaka ny sitrapon'Andriamanitra avoir la sagesse de Dieu manana ny et fahendren'Andriamanitra l'intelligence spirituelle. sy ny fahalalana ara-panahy Parce qu'en ayant cette sagesse spirituelle, cette intelligence spirituelle, satria rehefa manana ny fahalalana ara-panahy io ils izy ireo peuvent marcher d'une manière digne du Seigneur. dia afaka mandeha izy amin'ny mpamendrehana araka ny tompo. Donc, le peuple de Dieu Zany hoe ny vahoaka an'Andriamanitra ne se réfère pas à ce qu'il y a dans le monde, dia tsy maka ohatra amin'izay misy eo amin'izao tontolo izao ni ce ce qu'offre le monde, na zay zavatra omeny izao tontolo izao mais il se conforme au Seigneur. fa manahaka ny tompo Il izy laisse le Seigneur travailler en eux. ary mamela ny tompo izy hiasa ao Il anatiny laisse le Seigneur les transformer. ary mamela ny tompo izy hanova azy Ils attachent leur cœur au Seigneur. ary mampifamatotra amin'ny fony amin'ny Et le tompo izy Seigneur travaille dans leur intelligence. dia ny tompo miasa ao amin'ny Il fahalalana izy ireo transforme notre pensée manova ny pour fisainatsika que izy nous ayons la pensée de Christ. mba ahafahantsika manana ny fisain'i Kristy. 1 Corinthiens chapitre 2. Koritiana toko voalohany Koritiana voalohany azafady toko faharoa 1 Corinthiens chapitre 2, je pense que c'est le verset 16. Koritiana voalohany toko faharoa Oui, 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. fa iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'i Kristy. Amen. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Isika dia manana ny sain'i Kristy, Nous n'avons pas la pensée du monde tsy manana ny sain izao tontolo izao parce que itsika nous ne nous référons pas au monde. satria itsika dia tsy makataka n'izao tontolo Nous izao, ne nous laissons pas entraîner par le monde, tsy hoe hoentin'izao tontolo izao itsika par la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. amin'ny filan'ny maso sy ny filan'ny Mais nous nofo sommes attachés au Seigneur. fa tsika dia mifamatotra amin'ny tompo Notre cœur appartient au Seigneur. ary ny fotsika dia amin'ny tompo Et nous laissons le Seigneur travailler notre cœur. dia avelantsika ny tompo miasa ao Nous anatin'ny nous fotsika abandonnons au Seigneur. dia mamela ny Et fiainantsika nous amin'ny le tompo laissons tsika transformer notre manière de penser. dia avelantsika izy manova ny fomba fisainantsika Parce que si nous acceptons le changement de notre pensée, satria tsika raha manaiky ny fanovana ny saintsika nous acceptons le renouvellement de l'intelligence, raha ohatra tsika ka manaiky amin'ny nous fanovazana ny comprendrons saina son plan et sa volonté. dia ho azontsika ny sitrapony sy ny Son plan drafiny et sa volonté. Et nous pouvons marcher d'une manière digne du Seigneur. dia afaka mandeha araka ny tompo isika Et au lieu d'être influencés, ary raha ohatra tsika ka tokony ho voasarika nous serons donc des imitateurs du Seigneur. dia lasa isika pakatahaka ny Kristy, C'est-à-dire que nous sommes influencés par le Seigneur. izany hoe tsika dia voasarika ny Car le tompo Seigneur a dit, soyez mes imitateurs. satria ny tompo dia miteny hoe manahafay ianareo. Paul a dit, soyez mes imitateurs, Paul dia niteny hoe manahafay comme je le suis envers vous. tahaka ny nanafaka ny Kristy. Bon, je reprends la phrase. Paul, déjà, il était un imitateur du Seigneur. I Paul dia efa pakatahaka ny Kristy izy na mpanahaka ny Kristy Et il demande
C'était son épître aux Corinthiens. Il a demandé aux Corinthiens Donc, d'être ses imitateurs. Tao amin'ny epistily nisoratana tamin'ny Korinthiana izy dia niteny mba hoe ho pakatahaka azy. Donc il demande au peuple de Dieu d'être ses imitateurs, Dia izy nangataka tamin'ny vahoakan'Andriamanitra mba hanahaka azy. comme lui, il l'était du Seigneur. Tahaka azy izay nanahaka ny Kristy. C'est-à-dire la vie de Christ avait un impact dans sa vie. Izany hoe ny fiainan Kristy dia nisy fiantraikany teo amin'ny fiainany. Et il voulait que sa vie aussi impacte les chrétiens. Dia izy koa tiany hoe ny fiainany hisy fiantraikany eo amin'ny Et la question kristianina. qui se pose aujourd'hui est la suivante. Dia ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia izao Est-ce que ma vie et ta vie impactent encore d'autres personnes? hoe ny fiainako sy ny fiainanao ve dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny hafa. Je vais utiliser un terme bien connu maintenant. Ampiasa fomba fiteny izay fantatra Est-ce ankehitriny. que nous arrivons à influencer les autres? Tsika ve dia mahavita mi-influencer na Ou misarika bien ny est-ce hafa. que nous sommes influencés par les autres? Sa itsika dia voasarika na influencer ny hafa. Est-ce que nous sommes des imitateurs du Seigneur Itsika ve dia mpanahaka ny Kristy et que les autres peuvent nous imiter? dia ny hafa afaka manahaka atsika. Ou bien nous qui disons que nous sommes les imitateurs du Seigneur, Sa itsika izay miteny hoe tsika dia manahaka ny Kristy est-ce que nous imitons le monde? tsika ve manahaka an'izao tontolo Est-ce que izao. nous imitons les choses du monde? Tsika ve manahaka ny zavatra misy eny amin'izao tontolo Est-ce que izao. nous imitons les gens du monde? Tsika ve manahaka ny olona amin'izao tontolo izao. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Aiza misy atsika ankehitriny. Est-ce que notre vie a un impact sur les autres? Ny fiainantsika ve dia misy fiantraikany amin'ny Ou fiainan'ny bien la hafa. vie des autres nous impacte? Sa ny fiainan'ny hafa dia miantraika amintsika. Parce que si nous nous laissons influencer par le monde, Satria tsika raha velantsika sary an'izao tontolo donc le izao monde aura un impact sur nous. dia hisy fiantraikany eo amintsika zany izao tontolo izao. Je voudrais toucher un point. Dia hikasika teboka ray Ce n'est pas pour jeter la pierre pour personne, tsy hoe hitorabato an'izaniza akory mais j'aurais voulu que nous ouvrions nos yeux fa tiako tsika raha hoe manokatra ny masontsika pour voir et comprendre. mba hahita sy hatakatra. Je disais que Dieu veut que nous soyons ses imitateurs Za teo ny teny hoe ny tompo dia tiany raha hoe hanahaka azy isika et que notre vie dia ny fiainantsika soit aussi un modèle pour d'autres. dia lasa modely ho an'ny hafa. Et que les autres nous imitent parce que nous imitons le Seigneur. Ary ny hafa dia manahaka atsika satria tsika dia manahaka ny tompo. Amen. Amen. Je répète. Averiko ihany Le Seigneur veut que nous soyons ses imitateurs. ny tompo dia tiantsika raha manahaka azy. Et qu'à travers sa vie en nous, Dia amin'ny alalan'ny fiainany ao amintsika d'autres personnes aussi nous imitent. dia ny olona hafa koa dia manahaka atsika Parce que nous imitons le Seigneur. satria tsika dia manahaka ny tompo. Parce que la vie de Christ est en nous. Satria ny fiainan'ny Kristy dia ao Parce anatintsika. que nous reflétons la vie de Christ. Satria tsika dia maneho ny fiainan'ny Et Kristy. ceux qui nous voient, Ary ireo izay mahita ils atsika peuvent voir Christ en nous dia afaka mahita ny Kristy à eo travers amintsika notre izy vie. amin'ny alalan'ny fiainantsika. Aujourd'hui, Ankehitriny nous avons manana isika des artistes chrétiens. artista kristianina, mpanakanto kristianina. Saotra Est-ce que Dieu a des artistes? Andriamanitra ve manana mpanakanto? Hein? Dieu, il a des artistes. Manana mpanakanto ve Andriamanitra? Jean chapitre 4. Jaona toko fahaefatra. Oui. Oh Seigneur Jésus. Jean chapitre 4. Jaona toko fahaefatra, filazantsarany Jaona. Le verset 23 et 24. Andininy fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny iray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dieu cherche des adorateurs, Andriamanitra dia mitady tena mpivavaka, des gens qui l'adorent. olona izay tena miankohaka, mpiankohaka. L'artiste, Ny mpanakanto, qu'est-ce qu'il fait l'artiste? inona ny ataon'ny mpanakanto? L'artiste, il fait un art. Ny mpanakanto dia manao ara na manao zavakanto. L'art, c'est quoi? Dia inona ny atao hoe zavakanto? L'art, c'est quelque chose qu'on réfléchit, le fruit de l'imagination. Ny zavakanto dia vokatry ny fieritreretana lalina, C'est le résultat de l'intelligence humaine. ary vokatry ny fahalalan'olombelona, On sain'olombelona. réfléchit, Mieritreritra on cherche dans la pensée quelque chose de beau. dia mitady zavatra tsara ao anatin'ny fieritreretana. L'art, Ny zavakanto ça vient de la pensée de l'homme. dia avy amin'ny sain'olombelona. L'adoration Ny fiankohofana vient de l'esprit. dia avy amin'ny fanahy. Dieu cherche de vrais adorateurs. Andriamanitra dia mitady mpiankohaka, Et les tena mpiankohaka. adorateurs, Ary ireo mpiankohaka ils ireo adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. dia ireo mpivavaka ireo dia hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. L'intelligence et la connaissance n'ont rien à voir. Ary ny fahaizana sy ny fahalalana dia tsisy idiran'izany On se mihitsy, laisse diriger par l'esprit du Seigneur. fa mamela ny fanan'Andriamanitra hitarika. On adore en esprit. Dia mivavaka amin'ny fanahy. L'art, c'est pas en esprit. Ny zavakanto dia tsy amin'ny fanahy, C'est le résultat de la chair. fa vokatry ny nofo zany. L'intelligence et la sagesse de l'homme. Dia ny fahaizana sy fahalalan'olombelona zany. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu venant de notre chair? Inona ny zavatra afaka omentsika an'Andriamanitra avy amin'ny nofontsika? Est-ce que la chair a quelque chose de bon qu'on peut offrir au Seigneur? Nofo dia manana zavatra tsara afaka omena an'Andriamanitra, Ce que nous devons faire à la chair, fa ny tokony ho ataontsika an'ity nofo c'est de ity la crucifier. dia ny manombo azy. Amen. 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 Dieu ne cherche pas des artistes, Andriamanitra dia tsy mitady mpanakanto, mais Dieu cherche des adorateurs. fa Andriamanitra dia mitady mpiankohaka, Des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. olona izay mivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Beaucoup d'artistes, ils ne seront pas contents avec moi, ils ne seront pas d'accord avec moi. Ary be dia be ny mpanakanto mety tsy hitovy hevitra amiko a. Mais vous savez, Dieu est entouré par une myriade d'anges. Fa fantatrareo ve a fa Andriamanitra dia voadidina anjely, Des anges qui le anjely servent. marobe izay manompo azy. Mais comment ces anges-là servent le Seigneur? Fa ohatrany ahoana ny fanompondreo anjely ireo Ils an'Andriamanitra? l'adorent. Miankohaka aminy izy ireo. Nous allons voir quelques passages qui parlent de cela. Andaontsika Job maky chapitre andalana 38. miresaka amin'izany a. Ao amin'ny Joba toko fahavalo amby telopolo. Job 38, versets 4 à 7. Joba toko fahavalo amby telopolo a, andiny faefatra Le ka Seigneur hatramin'ny parlait à fafito. Job ici. 38 à partir du verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin
éclatait en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Soba toko fahavalo amby telopolo andiny faefatra ka hatramin'ny fafito. Taiza ary ianao fony ao nanorina ny tany, ambarao raha hainao. Iza no nandidy izay ho refiny raha fantatrao, ary iza no nanenjana ny famolainy teo aminy. Teo amin'inona no nandrenana ny vody andriny, ary iza no nametraka ny vato fehizoriny, raha niara-ny hira ny kintany maraina, ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Alors, il dit à Job, tu étais où quand j'ai créé le monde et tout ça? Zao zany teneniny tamin'ny Joba hoe taiza ianao fony nanorina ny tany. Parce que quand j'ai fait cela, Satria tamin'izaho nanao an'izany les anges, ils étaient là. dia ireo anjely dia teo izy Ils ireo me louaient, dia nitera izy ils ireo m'adoraient, ny ankohaka teo ils amiko poussaient des izy cris de joie. ary niara-ny oby izy ireo. Ésaïe chapitre 6. Isaia toko fahenina. Ésaïe chapitre 6. Isaia toko fahenina. On va lire du verset 1 au verset 4. Manomboka amin'ny andiny voalohany ka L'année de la hatramin'ny mort faefatra. du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany avo sady manerinerina, ary nebanebana akanjo ny nahafeno ny tempoly. Ny serafima nitsangana teo amboniny, samy manana elatra enavy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa ny dinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe, Masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny vonany ny tany rehetra. Dia nororo ny fanambaniny tokoa noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Les anges, ils n'étaient pas des artistes là. Hein? Ny anjely dia tsy hoe mpanakanto izy Ils ireo adoraient le Seigneur. fa tena ny ankohaka tamin'ny Saint, tompo Saint, izy. Saint est le Seigneur. Masina, masina, masina. Hébreux chapitre 1, versets 5 et 6. Hébreu toko voalohany a. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreu toko voalohany a andiny fahatimy sy fahenina. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, izao efa niteraka anao androany, ary koa izao ho rainy, ary izy ho zanako. Ary raha mitondra ny lamatoa eo amin'izao fiainana izao indray, dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anoloany. Donc, les anges, ils sont avec le Seigneur en train de l'adorer. Zany hoe ireo anjely a dia teo amin'ny tompo a miankohaka aminy. Et je répète encore, quand on adore en esprit. Ary averiko ihany aho hoe rehefa miankohaka dia miankohaka amin'ny fanahy. Certains artistes ne seront pas d'accord avec moi, je répète. Ary averiko ihany hoe mety misy mpanakanto tsy mitovy hevitra amiko a. Je vais vous dire une chose. Fa ilaza zavatra iray aminareo a. D'où viennent les artistes? Fa avy aiza moa ireo mpanakanto? La Bible en parle. Ny zavatra lazain'ny Baiboly no miresaka an'izany C'est a. quoi l'origine? Avy aiza ny fiandohany? Pourquoi il y a des artistes? Fa maninona no misy artiste? Regardons ce que dit la Bible dans Genèse chapitre Andao itsika 4. ijery ny lazain'ny Baiboly ao amin'ny Genesis toko faefatra. 4, oui. Genèse chapitre 4, Genesis toko faefatra. on va lire à partir du verset 20. Fakitsika manomboka amin'ny andin'ny faharoapolo. Ada
enfanta Jabal, et il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Genesis toko faefatra dia ny faharoapolo ary ada niteraka ny Jabal, izy no rain'ny mpitoetra anday miandro omby aman'ondry, ary ny anarany ralany dia Jobal, izy no rain'ny mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina rehetra, ary Zila kosa niteraka ny Tubal-Caïn, mpanefy fiasana maranitra na varahina na vy, ary ny anabavin'ny Tubal-Caïn dia Naama. Écoutez bien les explications que je vais donner. No tsara ny fanazavana izay ho zaraiko a. Ça, c'est la descendance de Caïn. Reto a dia taranaka Kaina. Nous savons l'histoire. Caïn a été chassé. Fantatsika ny tantara fa i Kaina dia norohana Pour avoir tué Abel. satria izy a namono ny rahalahy Abela. Donc Caïn ne vivait pas dans la présence du Seigneur. Zany hoe Kaina dia tsy nitoetra teo amin'ny fanatrihan'ny Parce qu'il Tompo était maudit. satria izy a dia voahozina. Donc il a eu des enfants. Dia Il a nanana eu une zanaka descendance. izy, nanana taranaka izy. Et voilà, on a d'abord Ada enfanta Jabal, au verset 20. Eo amin'ny andin'ny faharoapolo aloha dia misy ny Ada niteraka ny Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Izy a no rain'ny mpitoetra anday miandro omby aman'ondry. Parce que Dieu n'était plus leur provider. Oui. Satria tsy Andriamanitra intsony no mpamantsy azy ireo. Donc ils devaient se débrouiller pour pouvoir tuer et manger. Dia mila nitady hevitra izy ireo mba ahafahan'izy ireo mihaza sy misakafo. Ils devaient faire de l'élevage pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mila niompy izy ahafahan'izy ireo mahazo ny zavatra ilainy. C'est là où a commencé l'élevage. Ary nanomboka teo no nisy ny fiompiany. Tous ceux qui font de l'élevage, Ary izay niompy rehetra ils ont commencé là. dia nanomboka teo avokoa. Pourquoi? Satria nanino? Parce que c'est pas Dieu, ce n'est plus Dieu qui pourvoyait à leurs besoins. Satria tsy Andriamanitra intsony no nanome izay ilain'izy ireo. Ils devaient faire de l'élevage Ary nila niompy izy pour ireo pouvoir manger. mba ahafahan'izy ireo misakafo. Verset 21. Andiny faha 1 amby Le roapolo. nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Ary ny anaran'ny rahalahy dia Jobal, izy no rain'ny mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina rehetra. C'est là, il est le père, on a dit. Ny lazainy eto dia hoe C'est là izy no qu'on a ray. commencé à utiliser des instruments de musique. Ary nanomboka teo nanomboka nampiasaina ny zava-maneno. Pourquoi est-ce que l'homme avait besoin d'instruments de musique? Maninona moa ny olombelona nila zava-maneno? Pour avoir un peu de réconfort dans son cœur. Mba hoe hanana fahazahoana aina ao anatin'ny Pour se fony. sentir bien. Mba hoe ahazo aina tsara. Donc il faut quelque chose, il faut de la musique. Dia zany hoe mila mozika, mila Parce zavatra. qu'il n'avait pas le réconfort de Dieu. Satria izy ireo tsy nanana Il n'avait pas la fampirimana présence de Dieu. tsy nanana ny Il fanatrehan'Andriamanitra. fallait remplacer cette absence de Dieu par autre chose qui donne du réconfort. Dia nila nisoloana zavatra hafa, ny fanatrehan'Andriamanitra, zavatra hafa izay manome fiadanana. Donc on a inventé les instruments de musique pour donner de la satisfaction aux sentiments, aux émotions, à la chair. Dia foronina ny zava-maneno mba hanome fafampohan'ny nofo ny zavatra irian'ny nofo. Ok? Verset 22. Fihetsem-po, Sila, andiny faharoa amby roapolo. Sila de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Ary Zila kosa niteraka ny Tubal-Caïn, mpanefy fiasana maranitra na varahana na vy. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de faire des instruments pointus, des instruments
des reins? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de faire des flèches? Fananinana ny ilana nanamboatra fiasana maranitra na varanana vy fananinana ny nanamboatra alefiny Pour pouvoir chasser, mba ahafahan'izy ireo mihaza pour pouvoir se protéger. mba refahany miaro tena Parce qu'il n'y avait plus la main de Dieu pour les protéger. satria izy ireo tsy nanana ny tanan'andriamanitra ntsony niaro an'izy ireo Ils n'étaient pas dans la présence de Dieu. tsy teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ntsony izy Quand on est dans la présence de Dieu, fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra on a le réconfort, dia misy fiadanana on a la paix, misy fiadanana on n'a peur de rien, ary tsy matahotra na parce inona qu'on se sent en sécurité, satria matsiaro tena anaty parce qu'on fandriam-pahalemana sait que Dieu me protège. satria tsika mahafantatra hoe On sait andriamanitra que Dieu miaratsika prend soin de moi. fantatra hoe andriamanitra mikarakara On sait que Dieu pourvoit à mes besoins. fantatra hoe andriamanitra manome izay ilaiko On vit dans le contentement. dia miainao anaty Même si on n'a fahomana pas des choses matérielles, na dia tsy manana zavatra mais on se sent en materialy ary sécurité parce que Dieu est là. dia matsapa anaty fandriam-pahalemana Mais satria quand eo Dieu n'est pas andriamanitra là, fa rehefa tsy eo on andriamanitra cherche toutes sortes de choses dia mitady karazan-javatra be dia be pour combler ce vide. mba meno an'izany banga izany Je ne dis pas qu'on ne peut pas chanter. za tsy miteny hoe tsy tokony hira zany tsika On tsy chante. afaka mihiritsika mihiritsika Non pas pour satisfaire la chair, tsy hoe ame fafapohan'ny nofo ni pour toucher les émotions, na hoe hikasika fihetsem-po mais nous chantons pour louer le Seigneur. fa mihiritsika Nous hideran'andriamanitra l'adorons. hideran'ny tompo miankohaka aminy itsika C'est-à-dire nous apportons une offrande au Seigneur, izany hoe tonga itsika mitondra fanatitra ho an'ny tompo un sacrifice de louange. zany hoe sorom-piderana Mais on ne fait pas de la musique pour faire bouger nos émotions, nos sentiments, pour se sentir « Ah, je me sens bien là fa tsy hoe manao mozikitsika mba ahafahantsika manome fafampohan'ny fihetsem-pontsika Et- dia miteny hoe tsara !» mihitsy Et aho quand on zany a fini le spectacle, dia rehefa tapitra le fampisehoana on ne se sent pas bien. dia tsy ao tsara indray tsika Pourquoi? fa maninona Parce que c'était la chair, satria nofo le teo c'était les émotions. fihetsem-po le teo Mais quand nous vivons en permanence dans la présence du Seigneur, fa rehefa mitoetra foana isika eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra les chants que nous apportons, dia ny hira izay hoentitsika c'est une adoration pour le Seigneur. dia tena fiankofana ho an'ny tompo Ça a un parfum de bonne odeur au Seigneur. tena hoe embika manitra ho an'ny tompo Amen. amen Mais c'est pas que, bon, les artistes du monde, ils s'habillent comme ça. Moi aussi, je vais m'habiller comme ça. fa tsy hoe ny mpanakanton'izao tontolo izao ohatran'izao ny fiakanjony dia ohatr'izao koa zany andeha ataoko fiakanjo Et on dit, ah, je suis un artiste évangélique. dia hiteny hoe za artiste évangélike Dieu n'a pas besoin d'artistes évangéliques. andriamanitra dia tsy mila mpanakanto Dieu a évangélike besoin d'adorateurs. fa andriamanitra dia mila mpiankohaka Pourquoi devons-nous nous identifier à ces artistes du monde, fa manina moa tsika maka tahaka ny mpanakanton'izao tontolo izao mais pas nous identifier aux adorateurs du Seigneur? fa tsy maka tahaka n'ireo mpiankohaka amin'ny tompo Amen. amen Nous nous identifions à qui? iza no tahafintsika Au monde ou au Seigneur? izao tontolo izao vesan'ny tompo Aux artistes de juger, pas à moi. an'ireo mpanakanto no hitsara fa tsy za Mais je pense qu'il est très important fa za tena mahita hoe tena zava-dehibe de nous examiner ny andiniantsika ny tenantsika pour savoir à qui nous ressemblons. mba hahafantarantsika hoe mitovy amin'iza moa tsika Quel est notre modèle? iza ny modelitsika Est-ce que Dieu a des artistes au ciel? andriamanitra ve manana mpanakanto any an-danitra Dieu, il a des adorateurs. andriamanitra manana mpiankohaka Et il cherche des adorateurs. ary izy mitady mpiankohaka C'est très important que nous sachions ce que nous sommes en train de faire. ary tena zava-dehibe ny ahafantarantsika hoe inona ny zavatra ataontsika Pour terminer, amaranako azy je répète, ce n'est pour jeter la pierre à personne. averiko ihany hoe tsy torana vato an'izany izy Mais nous avons besoin d'ouvrir nos yeux. fa mila manokatra itsika ny masontsika Parce que Dieu cherche des adorateurs. satria andriamanitra dia mitady mpiankohaka Comme on a lu dans Jean chapitre 4,
araka nivakitsika atao amin'ny jaonina toko fahaefatra que Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. hoe andriamanitra dia mitady tena mivavaka amin'ny amin'ny fanahy sy ny Pas des fahamarinana gens qui touchent les émotions et les sentiments. tsy hoe olona hikasika fihetsem-po a. Disons, pour terminer, on va relire ce passage. amarana antsika azy andadao averintsika vakina le Dans Jean andalana chapitre teo 4. jaonina toko fahaefatra Mais on va lire à partir du verset 22. fa atombokontsika eo amin'ny andin'ny faharoa Regardez ce ambiroapolo. que Jésus a dit à la femme samaritaine. jereo a ny zavatra nytenenin'ny tompo Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka amin'izay fantatray C'est-à-dire, satria avy amin'ny jiosy ny vous faites des choses que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. ny dikan'izany dia hoe nareo manao zavatra izay tsy fantatrareo akory tsy takatrareo akory. C'est ça ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. dia izay zavatra nytenenin'ny tompo a tamin'ilay vehivavy samaritana. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. ianareo dia mivavaka amin'izay tsy Vous faites fantatrareo des choses que vous ne connaissez pas. manao zavatra ianareo izay tsy fantatrareo Vous ne savez pas l'origine de ce que vous faites. tsy fantatrareo akory ny fiavian'ny zavatra Vous avez ataonareo. vu les gens, ils ont fait comme ça. hitanareo fotsiny hoe nanao an'izao ny Et vous olona aussi vous faites. dia manao ihany Et koa vous dites ianareo seulement chrétien. dia teneninareo fotsiny hoe Ou kristiana vous dites seulement évangélique. dia teneninareo fotsiny hoe évangélique Ah, c'est une chanson évangélique. hira évangélique. Vous savez qu'un jour, David, il avait dansé. fantatrareo ve hoe indray andro davida dia nandiha Il a vu l'arche venir hitany a ny fiara fanekena et il s'est tonga mis à danser. dia nanomboka nandiha izy Et sa fille s'est moquée d'elle, de lui. dia nanao tsinitsinina azy ny zanany. Sa fille a dit, Mais mais papa, tu nous déshonores. dia niteny taminy hoe dada ary ianao tena manalabaraka La anay manière dont tu as dansé, ça va pas, ça. ny fomba nandizanao teo tena tsy mety mihitsy a. Pourquoi Milka avait réagi? fa nanino ny milka no nihetsika ohatry nandray azy ohatr'izany Parce que vous savez, il y a toujours une identité satria fantatrareo hoe misy toetra anankiray a et on cherche toujours à s'identifier à cela. dia te hanahaka an'iny foana. J'explique. azavaiko a Il y a ce qu'on appelle la mode. misy ny atao hoe lamody Il y a une façon de s'habiller. misy fomba Tout fiakanjo le monde s'habille comme ça. dia ohatrin'iny daholo ny fiakanjon'ny olona rehetra. Il y a un rythme musical misy rythmana muzika et chaque rythme, il a sa façon de danser. dia ny kadona rehetra dia lasa ohatrin'iny daholo. Chaque pays a sa musique et sa façon de danser. ary ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny mozikany a sy ny fomba fandihany. On est d'accord? mandraiky an'izay tsika Certainement, à l'époque, il y avait une manière de danser. ary mazava ho azy koa tamin'izany a dia mety nisy fomba fandihizany. Il y a une manière de danser, les nisy chansons malgaches, par exemple. misy fomba fandihizana amin'ny hira malagasy ohatra. Et tout le monde, quand la musique est lancée, tout le monde danse comme ça. dia rehefa alefa le hira dia mandihy ohatran'izay daholo ny olona rehetra. Quand c'est une chanson africaine, rehefa hira il y afrikana a une façon de danser la chanson africaine. dia misy fomba fandihizana amin'io hira afrikana io. Quand on est dans un concert, dia rehefa ao anatina fampisehoana il y a une anankiray manière de danser. dia misy fomba Tout le monde fandihizana saute. dia miara misaoty daholo ny olona rehetra. Non, c'est pas comme ça. sa tsy izay le izy. Alors, David, fa i davida il a dansé, nandihy izy mais sa manière de danser, fa ny fomba nandihy zany a pour Milka, ça, c'est dia ho an'ny déshonorant. Milka, dia tena hoe fahafambaraka le izy. Pourquoi? Satria maninona? Certainement parce qu'il n'avait pas suivi le rythme. Satria mety hoe tsy nanaraka gadona izy Il dansait comme lui l'entendait, fa tena hoe nandihy fotsiny izy araka izay mais il a neritreretiny teo. dansé selon son cœur. Fa nandihy izy a araka ny fony. Il a exprimé ce qu'il y a dans son cœur. Ary izy a Vers nandeho le an'izay Seigneur. zava-misy tao anatin'ny fony a tamin'ny tompo. Il a démontré sa joie vers le Seigneur. Tena hoe naseho ano fifaliany a tamin'ny tompo. Il n'a pas suivi un rythme. Tsy nanaraka gadona izy.
Donc pour Milka qui connaît les rythmes, ary ho amin'ny Milka izay nafantatra andro gadona ça faisait honte. dia tena hoe namenatra ilay izy. Voyez, Hitanareo, la danse que David a fait, ny dia izay nataony Davida ce n'était pas selon le monde, dia tsy araka n'izao tontolo izao, ce n'était pas selon les habitudes, tsy araka ny fahazarana, mais selon son cœur, comment il était joyeux de voir l'arche revenir. fa araka ny fony satria faly izy nahita an'ilay fiaran'ny fanekena Il tafaverina était animé par l'esprit ary nietsehany fanahy izy pour danser. mba handihy Il n'y avait rien de fabriqué. ary tsisy zavatra namboamboarina tao. Amen. Amen. Il n'a rien fabriqué. Tsisy zavatra namboamboarina tao Mais il a dansé pour le Seigneur. fa nandihy ho an'ny tompo izy. L'artiste, il fait quoi? Fa ny mpanakanto inona ny Il ataony? produit un modèle Mamoaka ohatra anankiray et tout le izy monde suit ce modèle. dia manahaka n'iny ohatra iny daholo Soit ny le olona modèle de rehetra. chanter, Na io fomba le fihira, modèle de s'habiller, na io fomba le fiakanjo, modèle de se comporter, na io fomba fihetsika, une manière de penser, de marcher, na io fomba fandeha, et tout le monde suit le modèle. dia manahaka daholo ny olona rehetra. Comment on sait que telle personne, il aime le reggae? Ahoana moa ny ahafantarana hoe ty olona ray ty ty reggae? Il suffit de le regarder. Jery anazy fotsiny ianao Tu vois comment il s'habille, hitanao hoe ohatrany ahoana fomba tu vois fiakanjony, ses locks, ses cheveux, hitanao ny volony tu sais tout de suite. dia tonga dia fantatrao. Comment tu sais que un tel, il aime un tel footballeur? Ahoana moa ny ahafantarana hoe ty olona ray ty ty Il se comporte comme lui. manao ohatrany fomba Parfois, fomban'izy. parfois, il cherche à savoir qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce que Messi aime manger, qu'est-ce que Ronaldo aime, et ainsi de suite. Et on fait la même chose. Indraindray izy mijery mihitsy ny hoe inona ny tia Messi hoanina, inona ny tia Ronaldo dia tena manao an'izay mitovy amin'izay koa Mais c'est izy. ce que nous devons être envers le Seigneur. Fa tena hoe tokony ohatr'izany mihitsy sika Nous amin'ny Tompo. devons savoir tout connaître sur le Seigneur. Tokony hoe mahafantatra ny zavatra rehetra momba ny Tompo Qu'est-ce sika. qu'il est? Iza moa izy. Comment il était sur la terre? Ohatrany ahoana izy tetỳ ambony Quel est tany. son cœur? Inona ny fony. Comment vivre selon lui? Ary ahoana no iainana araka ny sitrapony. C'est quoi? C'est ça ce que nous devons être. Ary ohatr'izany Les tokony imitateurs ohatr'izany du sika Seigneur. mpanahaka ny Tompo. Mais pas des gens qui font le copier-coller bêtement. Fa tsy hoe olona manao copie-coller fotsiny. Amen. Amen. Et pour commencer, Ary ny fanombohan'izany nous avons besoin de laisser le Seigneur nous transformer dia mila velantsika aloha ny Tompo manova antsika notre manière de penser. ny fomba fieritreretantsika. Ça doit être renouvelé complètement. Mila miova tanteraka mihitsy, Changer nos habitudes. miova amin'ny fahazarantsika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Iaraka hitsangantsika. Alléluia. Alléluia.
trano farana hitafity aminao aho mba te ahitako ny voninahitra aveno tsy fakiny aram-bato hoe amila toerana akaiky anao oveno ahita tsy miato hoe ny voninahitra mba taio hoe aitondra ny fanahinao kasi hoalana ampihoatsy alaminy fanatrehanao e faedena tsisisike tsy anao anganoangano finona marisike bataio aitondra ny fanatrehanao bataio e aitondra ny fanahinao kasi hoalana ampihoatsy alaminy fanatrehanao sisike tsy anao anganoangano finona marisike ande ambony rano finona marisike